Alakamisy fadimy ny volana janoary taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahako aminao indray amin'ity ariva ity tonga soa ianao ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao koa dia manasanao amparajana sy ampitiavana rahantenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovany politika avy hatrany na feno fanantenana ny kabary izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ny alatsinainy lasa teo hoy nambaran'ny filoha lefitry ny RMDM avy ao anatin'ny faritany Toliara tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ny mbola fijoroany hanafitra indray ny vahoaka malagasy sy ny firenena izay efa latsaka ankady amin'izao fotoana izao araka ny angom-baovao nataon'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Firenena fahafolomanitra indrindra maneran-tany Madagasikara ankehitriny. Raha larana fahadimy avy ety amin'ny gisitra aty Afrika. Kanefa ny tanany larana fahatelo amby efapolo amby zato amin'ny firenena 7 amby fitopolo amby zato tamin'ny taona 2024. 4 amby folo taona aty aoriana mitazona ny rambony ilay firenena taoriany ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 ary tsy mety tafarana ny toe-karena fa mihamahantry Madagasikara. Sofa teo ny filoha Marc Ravalomanana izay mamoha ny fanantenana indray ho an'ny vahoaka malagasy hoy Pasteur Edouard Tsarame androany. Manome toky ny vahoaka malagasy fa manana fahefana afaka hanova anty firenentsika ety Andriamatoa Marc Ravalomanana araka teniny zay anohanantsika azy amin'izay fotoana izay. Dia hoy izahay hoe tsy ho avelantsika ho raraka amin'ny tany zany toky sy fanantenana zany fa ho ataontsika vaindondra raha ho avadikintsika bainga ho antanindrazantsika ny zay teny lehibe zay. Hoy izy hoe tonga miaraka hoy izy fanomboana ihany fa ny tena zava-dehibe ny fahaizantsika miasa miaraka ho tonga fahombiazana. Ka raha te hahita fahombiazana ho antanindrazantsika tsy hoerahoera, tsy bilidiny, tsy velirano fa miasa miaraka. Zay ihany ny fahombiazana. Ka raha te hita fahombiazana ho antanindrazana ndao ifanometanana isika hiasa hiaraka isika hanafitra ny firenentsika ty. Ny fitantanana eto amintsika ny tsy mety dia any Androsia no ahilika ny koa raha ohatra ka Androsia no hainareo mitatana dia tsofina rano nareo Androsia. Raha ho an'ny Ukraine nareo no mahay dia arotsofina rano andeha makany fa avelao hitondrana eny Madagasikara fa zahay manome toky fa afaka manarina ny Madagasikara. Fambolena, fiompiana, fanabeazana, fandriam-pahalemana, toe-karena samy afaka ny ainana avokoa tamin'ny fotoana nitondrany ho hatrany ny fanazavana. Tsapa fa tsy misy hafa tsy ny fahaizany irery andy no azahoana manarina izao fahavoazany Madagasikara sy ny vahoaka malagasy izao. Fa tsy azo ekena ny fikasana nitatra fiampitoam-piasana ho an'ny mpitondra ankehitriny tsy mitaky teteza mita ihany koa ny mpanohitra hoy ny RMDM tamin'ity androany ity 5 taona ny fiampitoam-piasan'ny mpitondra ary tapitra amin'ity taona ity zany ka tsy maintsy hirosona ny fifidianana eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo fa fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra tsy misy afa-tsy izay no taken'ny mpanohitra. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana eo amin'ny 520 ny filohan'ny Repoblika ny filoham-panjakana fidiana hiasa mandritra ny 5 taona. Ny 540 kosa no milaza fa ny filohan'ny Repoblika amperinasa izay milatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika dia mametra-pialana amin'ny toerany 80 andro alohany anatanterahana ny fifidianana. Arak'izany raha atao kady tsotsotra dia eo anelanela ny volana Septambra sy ny Oktobra amin'ity taona ity no tokony ametra-pialana ny filohan-kehitriny raha mbola irotsaka ho fidiana indray. Raha ny tokony izy manko dia eo anelanela ny 7 Novambra ka hatramin'ny 7 Desambra no tokony anatanterahana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Tsy azo ekena hoy ny RMDM ny fikasana anitatra fiampitoam-piasana na kajikajy ametraka teteza mita ihany koa eto amin'ny firenena. Aoka hazava ny lalam-panorenana no mifiatsika fa raha ianareo zay nanao fanianana amin'ny lalam-panorenana io no hiala azy dia azadiny fa hiala lavitra ny lalam-panorenana io zahay tsy nanao fiananana taminy. Dia samy eritreritra tsika zany raha tsy hiroso amin'ny fifidianana zany tsika fa ianareo anitatra ny fahefanareo amin'ny alalan'ny zavatra hafa dia miala tsiny, miala fondro, miala salofito fa tanindrazana iarahantsika manana i Madagasikara ka na ho atsanganareo ary na ho ampitombonareo ary 100 isan-jato ary ny généraux
izahay fa generaly avao koa amin'ny fiainanay, amin'ny fahantranay, amin'ny tsy fanananay. Zay rehefa mety ho amiraly amin'ny fahantrana. Ianareo mety generaly amin'ny basy, fa tsy misy fiantraikany taminay maha generaly anareo. Fa zahay efa amiraly amin'ny fahantrana, amin'ny tsy fandripahalemana. Fa nanao inoanay zany reo zavatra rehetrarehetra. Ka raha ireo no andeha sandrasandratra araky ny fomba hiaritreretanareo azy, tompoko ampidiro amin'ny tranony ny sabatra ao. Tsapa hoy ny RMDM fa tsy mandeha araky ny tokony izy ny fikarakarana ny fifidianana. Isisianay mpanohitra ny irosona trany amin'ny fifampiresahana mialoha ny fanatanterana io fifidianana io. Efa hitantsika ne hoe ny solombavam-bahoaka manana zo feno hanao fitsipapitokisana ny prime ministre hinana valin'ny ACC. Igny zany igny ny voka-pifidianana igny hitantsika igny. 500 tsy ara-dalàna halatra sonina zany ataon'ny ACC io zany amin'ny fifidiananao izany anaika zany. Tsy tetezamita, tsy tetezamita. Zahay tsy mitady seza, oka zava ny resaka, tsy tetezamita mitinete, fa fanomanana sy fanarenana ny tsy mety rehetra atongavantsika amin'ny fifidianana madio sy mangarara no resahanay ifampiresahana. Fa zay tsy miteny hoe ahitaro ny fotoam-piasanareo. Tsy maintsy misy fifidianana eto ka mba hiarovana zany rehetrarehetra zany no nizinay sosikevitra ndao ifampiresaka ao anatin'ny concertation nationale hanarenatsika an'izay tsy mety. Ho an'ny RMDM dia ilaina ny fanarahana iretsohakevitra napetraky ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC. Raha nanara-maso ny fifidianana teto amintsika izy ireo ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 iny. Vaovao avy any amin'ny faritra Sofia any dia fantatra fa very fanambola velona ny akamaroan'ny mponina ao Antsohihy ao amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nanana fahasaranana tahaka izao izahay hoy ireo mponina tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany. Ny vidim-piainana miakatra tsy manana fahefana itsabo tena intsony mangony fotsiny ny tsy fandripahalemana any Antsohihy any. Nanao ny angom-baovao momba izay Injavandriamahefa sy Njakara Kotomalala. Akoatra ny faharatsian-dalana izay tena mampiteny ny mona amin'ny lalam-pirenena fahenina, mianatanteraka anaty fahasahiranana ny mponina atao amin'ny faritra Sofia. Miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana, manjaka ny tsy fandripahalemana ary tsy afaka mitsabo tena intsony hanao ny tsy fampihany eo am-pelantanana. Raha ohatra misy marary, raha tsy mandafo fanagnana tragno na tany mihitsy zany mba vidy agnavoatana andesy hitsabonany zanaka na havagna marary mba entigny agny amin'ny hôpitaly. Fa raha tsy managna zay dia tegna sahirana tsy matavatagna tsony. Ary ny fandriam-pahalemana fa tsy tanao tsony fa efa tsy afahagna nama amin'ny sehatran'ny fambolena aza eny Antsahady efa tegna manahirana. Ary ny fiompiana ma tsy efa tsy tenenina tsony fa zay zavatra ompianao karaha igny zany ny atonga fahafatesana amintegna fa tegna tsy hita tsony e. Tegna hoe sahiran-tsaigny mbola velogno mihitsy ny vahoaka ato amin'ny Sofia amin'izao fotoagna zao. Fa nefa amin'izao noho ny fidabiko nyity vidiny lavany ity tegna tsy hita tsony ny zavatra hoe hitodihan'le vahoaka zany amin'le fiainana fa ohatra ny misy zany magnely hoe 10 hetsy ny kilo amin'izao fotoagna zao nefa le olo mividy amin'ny 10 hetsy zany mandraka ty androany tsy hitanao zany olo mpividy amin'izany vidiny mba mety tsaratsara zany nefa ohatra ny vandivandy zany zavatra misy amin'le vahoaka tegna lany hevitra mihitsy zany le vahoaka amin'izao fotoagna zao. Nandalo teto Antsohihy moa ny délégation avy amin'ny antoko tiako Madagasikara notarihan'ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro. Nisy ny dinika sy ny tafatafa ny arahana tamin'ireo mpitarika tim teto an-toerana. Naneho ny fahavononany hiatrika ny fifidianana ao amin'ity taona ity ireo mpikatroka ary manantena trany ny Volomary Karavalomanana. Ary agnamezanay toky azy fa ny tiako Madagasikara ary ny tim dia vognony tanora atao amin'ny faritra Sofia. Ary raha ohatra ka misy filatsahan'ny président Marc Ravalomanana
za tsy teny hoe rô farany ambany 75% ny vahoaka atao anatin'ny faritra Sofia dia efa resy lahatra tanteraka noho nino noho tsy fahombiazan'ity fitondragna ty noho tsy fahaizan'ireo nagnararoatra le mikimaky kely nataondrena zahoandre fahefagna io dia amin'izao fotoagna zao zany tontotry jiaby ny olo jiaby amin'ny faritra Sofia ato fa dadany anay ary tsisy vaolagna io na iotika vina otika vanana dada ihany no vaolagna amin'ny raha ty ary mangataka ny latsahan'ny dada zahay ato amin'ny faritra Sofia fa tegna izy rery ihany ny farafanantenanay ary izy rery ihany ny anafaka any ao anatin'izao fahantragna laligny dia laligny zao zay mahazo anay ato amin'ny faritra Sofia fa tegna mijaly zahay ampy zay dada milatsahanao nanio izay fa avonona ny hiatrika ny fifidianana izay ihany koa ny mpikatroka timma eto amin'ny commune Befotaka. Tanjona ny amerenana indray ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ho ny filohan'ny komitima eto an-toerana. Ya, ny fahavononana moa zegny tegna misy. Tsy ohatrany tamin'ny 2018 satria zegny 2018 ilay zaveko taminao hoe ratsy ny fagnomanana. Fa ity ndray mitoraka aty zegny tegna nefa miomagna hatramin'izao zay zisaka amin'ny fotoagna anaovagna fifidiana. Ny fanantenana zegny atreto mbola filoha marika Ravalomanana. Satria izy zegny tegna hita fa nampiakatra ny taux de croissance na niarikaren'ny pirenena ty zegny tegna nampiakariny marika Ravalomanana. Ary fiainam-bahoaka zegny tsy potika ohatra ny fizavatsika ohatra ny lalagna potiky dia potiky niaraka amin'io koa zegny fiainam-bahoaka malagasy. Ao anatin'ny fameloma-maso sy ny famoazana ireo mpikatroka ny fotony ny antoko timma amin'izao fotoana izao. Tompifidianana tokoa mantsy ity taona ity ka niaka fahefana ara-demokratika no tanjona ho ny filomarika Ravalomanana mba hanavotana indray any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy latsaka anaty fahantrana. Fa ny filomarika Ravalomanana irery ihany no vahaolana vona izay ampandany azy amin'ny fifidianana ho avy io. Tsy anankitsony ny alabato izay ny vedikevitra nambaran'ireo mpikambana ny antoko timma ao amin'ny faritra Diana. Toy ny tao Antsohisy Befotaka nisy ihany koa ny fanomezana toromarika ho an'ireo mpikatroka timma tao Ambanja sy Ambilobe izay notarihan'ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro. Njavandriamaefa sy Njaka Rakotomalala hatrany. Tsy anankilembena ary tsy anankitsony alabato mety ho ataon'ny sasany. Izay no nambara mpiatrika timma Madagasikara ao Ambanja sy Ambilobe izay anisan'ny tanàna nandalovan'ny délégation avy amin'ny antoko timma. Tsy diso anjara tamin'ny toromarika nome filoha Ravalomanana ireo mpikatroka indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana hiatrehana izany ho izy ireo. Hitanay tsara Ravalomanana zegny tagnatin'ny fitondragna azy tsara fitondragna azy na hafapo zahay fa kanefa ma tsy maintsy misy ny mpiady ary mety misy ny resy fa kanono zay amin'izao fotoagna zao zahay zegny mbala magnantsory ary mitariky Ravalomanana zegny hilatsaka fidigny ary vognony zay zany hoe zegny miposy izy ziska farany ary zay tsy agneky raha ohatra ka halabato no apetraka eo na hatonga ny sasany lany fa tsy Ravalomanana lany amin'ny zavatra hitanay zahay indrindrandrindra amin'ny faritra Sambrano eto zay efa mialatsigny mialoha fa zay tsy agneky amin'ny fitiavan'ny Ravalomanana zay zegny ninay hafatrafatra ho an'ny mpikatroka timma jiaby magneran'ny Madagasikara. Fa agnatin'ny fotoagna amin'ny fitondragna azy io tsy nahitanay hoe zavatra nataony hoe mantreky amin'ny vahoaka direct agnaty vilagnin'ny vahoaka tsisy zegny tombotsoan'ireo manokana ro mivorivory agny fo fa tsy ny vahoaka Ravalomanana ny nagnano hezaka ho an'ny vahoaka ya ka nagnino ma olo mahatsinjo vahoaka tsy lanigny zahay iposy izy fogno amin'ny raha nataony nanjary izy nagnano l'école zahay te fianaragna ya dikan'izay zegny zahay tsisy olo hafa hifidinay amin'ny faritra Sambrano teto ka tsy Ravalomanana na ino kodono na ino kiatra ary nazovy haveto hany ambatsembagna zahay mitambatra zahay ary vognony zahay hiposy Ravalomanana hozy aminao zegny ty tsy vakin'olo hafa eky na fitondragna azy eo zegny anaogna eto porofony zegny raha jiaby nataony eto mikasika Ravalomanana tanteraka fo zahay magnantegna fa dada mila mipody eo fa sahiragna zahay indrindra eto Ambanja tsisy olo mizaha zahay mpitondra fanjakagna eto Ambanja tsy mizaha zahay raha nandalo taminay teto savogno lay lampisy hely CVO agnatin'ny taogno 4 zay zegny raha hoanay zahay mosary zanakanay tsy voay fécolage zahay mitady Ravalomanana tonga amin'ny place io. Matsiaro sahirana tanteraka izahay eto Ambanja ho kosa ny vehivavy timma tsy ho kiva nefa ary mino sy manantena fa hiverina amin'ny fitondrany indray ny filoha Ravalomanana anafaka anay ao anatin'izao fahoriana miatra izao. Tegna sahiragna zahay sahiragna hasa tsisy
fiainana manonga zanak'antena jiaby mianatra kalkaltsy droit zegny l'école fanjakagna fiaigny droit isaka lohan-tsaika kae vidigny lafo sahiragna zay dada fa tegna milanao mihitsy zay ambanja heto dia tegna vona mihitsy zay anoagna ny ray aman-dreninay dada ya satria zay tamin'ny fotoana dada tegna tsorinay fa zay navita trano zay navita zavatra maro nisy asa nomena ny zanakanay dia tegna hoe tsy nahita jaly be karanty zay fa lagniny izy io ty lay tamin'ny fitondrana raiky ty tegna fadiranova zanakanay piantra lay zanakanay mianatra dia simba daholo lay fianarana taorina ambanja nandray toromarika avy amin'ny délégationnay tokotima ihany koa izay manao fitetezam-paritra ty amin'ny tapany avaratry ny nosy ny teto Ambilobe saika mitovy avokoa ny fitarainana sy ny etahitan'ireo vahoaka sy pikatrika ty manandalovana mila olona mahavita azy toa ny filomarika Ravalomanana ny vahoaka reny pitariky eto Ambilobe pitariky ny distime pitariky ny comtime ampitariky isam-pokotany efa nametraka zay lamigny rehetra ibatagnany amboarany 2023 en fifidianana jiaby manomboka any ambony ka hatramin'ny fotony satria tsisy fampandrosoagna vagnona raha tsy manomboka aty fotony zay fa hitantsika teo zay keto moa ny magnoloagna lay korontagna ara-sosialy ara-économique culturel surtout zay hita erany tany jiaby indrindrandrindra eto Ambilobe ma misy zegny manokana zay tsy mahita afa-tsy lay nangatahinay teto ray aman-dreny zay nitondra tamin'ny 2004 ka hatramin'ny 2008 dia ray aman-dreny dady Ravalomana satria mipitariky mahay izy managna expérience izy zay fa nitondra te tsisy olo tsy mahay na lalagna io na fampianaragna io na fahasalamagna io ka pokany dada io ka zay etona Ambilobe manokana dia mametraka misy oabolagna zegny aminay eto tandroka vondraka meso marangitry fotoana nanagna izy fa maela izy kanefa agnatignatin'ny zay raha zay ny fotoana fa navy 2023 ty fa navy fotoana ny ambesagna hatry ny ela miandra le coup d'envoi fo zay eto Ambilobe dia ibata le amboara zay manomboka ny an-tampona jusque ambony ty agnatin'ny stratégie voaomagna ary maty-paika ampilamino tanteraka le vahoaka mijaly le zaza tsy mianatra tsisy kitsikolaire zay lalagna tsy vita mikorontagna fiainam-bahoaka zay tratra farany no zegny jiabijiaby zegny tonga saigny ny vahoaka ny Ambilobe tsy agneky lembenina antsony manomboka zao 2023 ty ary mampitandrina ho an'izay mbola tieritreritra nagnano lalao maloto zegny tsy agneky fa ny vahoaka mihitsy ny mihetsiky hiaro ny safidiny apetraka mametraka zay lalao madio zay tsy nany ambanja sy Ambilobe ihany no mahatsiaro sahirana amin'izao fa saika manerana ny faritra 30 olona vonina mahay manandratra efa amin'ny fitantanana firenena ary analan'ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana izao no takiany malagasy ny filomarika Ravalomanana izay efa nampiaiky ny rehetra amin'izay fitantanana izay ka antony tsy mahafaka ny anarany ampavan'ny olona fanovoaka omaly ny tatitry ny filan-kevitry minisitra mikasika ny fandanim-bola nandritra ny fitondrana ery Rajonary Mampianina nitondra fanazavana mikasika izay androany tena nasana ny mpandrindra nasionaly ny antoko ery vavao ho an'ny Madagasikara na ny HVM tamin'ity androany ity aleo andeha ny fanadadiana hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao raha niresaka tamin'ny Jessica Miray sy Toky Ramarla omaly ariva no nivoaka ity tatitry ny filan-kevitry minisitra ity milaza fandanim-bola tsy ny fanarahana dia anelanelany taona 724 hatramin'ny taona 524 izany hoe nandritra ny fitantana ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina vola mitentina 3 miliara ariary mahery no voalaza fa lany tamin'ny fomba tsy mazava fa matsimbola avy amin'ny taherim-bola ny firenena mikambana ho an'ny zaza na ny UNICEF nanome toromarika tao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny filoha ny tokony andefasana maika inspection générale d'État amin'ireo sampandraraha voakasika ary ny andefasana ny valiny fanadiadinana amin'ny birao mahaleo-tena miady amin'ny kolokolona Bianco ka nokatra raharaha mpitsarana toy izao no navalin'ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM raha nanontanianay mikasika ity vola 3 miliara ariary ity zako saloha tsy afaka amaly an'izany tsy fantatro zany avaizany taremarika zany avy any UNICEF ny taky an'izany maninona zao voatakiny aloro zareo ny amaly an'izany fa tsy manana valiteny amin'izany fa aveko ny mandeha tsy natao hialokalofan'ny tsy maty manota akory ny firenetsika
na iza tsindriko zay na iza tena zany ve ny atao amin'ny firenena am'izao fotoana zany ve ny ataon'ny fitondram-panjakana io am'izao fotoana izao alefa ny fanadiadiana hoy ny HVM anjaran'ny fitondrana rahateo izany sainga misy fitanilana ny fampiarana lalàna eto amintsika amin'izao rehefa inona hoy izy no anokafana fanadiadiana efa betsaka hoy hatrany rivo rakoto vao ny fanodikodiana mbola hita tamin'ity fitondrana ity saingy tsy nahenoana toyiny mety zany ka alohan'ny marina ivoaka na iza zany nefa ny tenenina foana manaitra fotsiny hoe maninona n'izao fa maninona ny tsy taloha araizany sasany raha mahita kosa aloha reny zao za zao fa niandro hoe mba ho atsona zany atao ankety ny resaka volamena betabe ary anisan'ny tena nanaitra ny olona mihitsy ary nanala baraka an'ity firenentsika ity le tao anatin'ny ministera hoe mivadika ny vy volamena tao nisy nihetsika ve misy famonoan'olona betabe mampalahelo tany farafangana tany Manakara misy ny resaka doublon misy ny resaka fampidirana fitaovam-pidiana tsokosoko nisy enquête parlementaire anie zany fa nampiriny ity fitondram-panjakana ity daholo zany fa tonga amin'ny fotoana manahirana izy dia mitady zavatra samihafa dia zay foana ny averinay hoe aza mitongilana re za dia mianao antsoavo mihitsy amin'ny fitondram-panjakana indrindra ny fitsarany ampingamby zay ny anaovana fitaovana nareo fa namena fahefanareo aleo tena eo amin'ny zavatra zay ataonareo mba atao vita amin'ny vahoaka fa maleo tenanareo andrasana araka izany izay ho valin'ny fanadiadiana ho ataon'ny IGE sy ny Bianco andrasana ihany koa ny anokafana fanadiadiana mikasika ireo trangana fanodikodiana mbola maro hatramin'ny taona 2024 no makaty fa mitoetra any ny fanao-kevitry ny mpanao politika mikasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anao ahoana ny lafa fifidianana eto Madagasikara mitombona ihany koa ve ny mety hanova ny fitondrana teteza mita indray mbola ny antoko HVM no mitondra ny fanehoan-keviny atao anatin'ity fanadihadiana manaraka nataony Jessica Miray sy Tokiramarola ity taona ny fifidianana ny taona 2024 hatreto mbola manjavozavo tanteraka ny fanatanterahina azy mandeha ihany koa mantsy ny resaka amin'ny fanirian'ny fanjaikana ametraka teteza mita hafa indray ka tsy hidirana amin'ny fifidianana nanapotika firenena zany nisy nandritra ny teteza mita ny taona 2024 ireny hoy ny HVM atao inona transition mbola tsiketo ve zany transition zany tsy leo an'izany ve tsy hita amin'ny 2009 tandrefa spécialiste zany ny mpitondra amin'izao fotoana izao enim-bolana ny resahana 5 taona izy toko zihatra teo fotsiny potika ny firenentsika na reniny zany tamin'ny 2024 dia aninona zay rosy mitady an'izany transition zany mihitsy fa ny tetavintsika tetavinay raha ny HVM sy ny antoko-panohitra dia mba hoe anazava ametraka tsara ny resaka lalam-pifidianana io satria fantatra fa betabe ny lesiko ato anatin'io dia mikiry biby le fitondram-panjakana misisika fotsiny satria mety amin'io tonga amin'ny teny le conseil spécial ny filohan'ny république hoe nareo tsy manam-bola fa aloha zay ampiasa vola mila vola ny ihany zany toe-tsaina avao amin'ny latin'ny fitondram-panjakana toe-tsaina makay zany mibadonao nampahantranao ve ny olona dia viravirainao amin'ny tambazana kely miandry ny fametram-pialan'ny filoam-perinasa ny rehetra raha toy isan'ny kandida ho filoam-pirenena ny tenany araka ny lalam-pandrenana andiny fa 9 tsy maintsy mametra-pialana ny filohan'ny repoblika 90 andro mialohan'ny fifidianana raha te hilatsaka ho fidiana indray ny filohan'ny anteny meran-doolona no misolo-toerana azy mandra-pahatonga ny fiainana ny filovaovao za dia nanatro maso ohatran'ny vahoaka malagasy maro anisy be da be manetsiny amin'ny manetsiny fa ny anino io filoam-pirenena io anaraka ny lalam-pandrenana ifimbetsaka moa izy zanitsakitsaka ny lalam-pandrenana mino fa azaka an'izany izy rehefa ilatsaka ny iala izy soloan'ny présidensiena andry zareo zany atokisan'io dia mijanona io misy tsy mampety amin'io izy maro anisy ao fatantsara ny fomba anaovana an'izany raha araka ny lalàna tranty ny fametram-pialan'ny filoha dia maharitra na ihany koa hoe definitive izany hoe tsy azony atao intsony ny miverina amin'ny tantana firenena indray na inona zava miseho na inona miandry ny fifidianana sy ny fiainana ny filoha vaovao voafidim-bahoaka indray ho tanteraka ve ireo ho arahany ihany koa ve ny lalàna eto isika hiaray tsara fa ina mafy ny fipoahana ara-tsosialy ho nambarany antoko-otrika fo tamin'ity androan'ity tsy tokony ho voarebireby ny fampanantenana intsony ny vahoaka malagasy ho hiatrany ity antoko politika ity malona indrindra ny kabariny Andry Rajoelina tamin'ny farantaona mialy Raronombana sy Matteo Prince fampitomboana fitelo eny tamin'ny karaman'ireo sefokotany sy fampanantenana hafa
Tsy tokony ho voarebireby amin'ireo karazana fampanantenana izay efa tsy vaovao mintsony ny malagasy, hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotrikafo. Efa mahita ary mahatsapa fa misy olana eto amin'ny firenena tsy mandeha amin'izay laona ny fitantanana ny firenena kanefa dia misitrisitra hatrany amin'ny hevi-diso ny Ngara-Joelina. Fampanantenana efa mahazatra le hoe ampitomboana ny karamany lehibean'ny fokontany avoroeny sa aviteloeny. Le ampitomboana io aloha mba tsara asiana resaka kely hoe izy ity ampitomboana ity mi ohatrinona ny karaman'ilay lehibean'ny fokontany. Raha ny fahalalako azy 4,000 ariary isam-bolana aviteloeny izany 2,00 sy 1,000 ariary tsy mahazo vary ray gony akory izany. Dia voarebirebiny le hoe ho ampitomboana fotsiny tsika fa le tena maro karama tsy tononona marina. Isan'ny lesany filohan'ny Repoblika tamin'ny fotoana iny hoe mila fitoniana ara-politika tsika, izany hoe tokony ho ajanona ozy izy ny adala ara-politika. Matoa milaza sy miaiky ny filoham-pirenena fa misy izay le adala politika izay hoe miaiky ihany koa zany izy fa misy olana eto amin'ny firenena ary betsaka ny zavatra tsy mandeha. Mametraka ny amin'ny fanatanterana ny fifidianana amin'ity taona ety ihany koa ny Antokotrikafo noho ny mety fisiana fipoahana ara-tsosialy manoloana ny fahasahiranana lalina iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Nahintsy ihany koa ity mpanao politika ity raha nilaza fa mbola tsy mahatempon'ny malagasy ny fisiana doublon tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 ireny. Raha izao zavatra misy izao dia kely finoana izay hoe ho tonga any fifidianana amin'ny taona 2024 tsika, satria tsy akilany fantatritsika tsy mitsahatra midangana ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Dikan'izay zany azo heverina ny hoe isina fipoahana ara-tsosialy tsy sanatry akory mirary loza ho an'ny firenena fa zay ny zavatra misy. Mbola ho zakany ny vahoaka malagasy ve mbola ho zakany fa efa mividitsika ve zao zavatra misy zao mialohan'ilay fifidianana. Tiana na tsy tiana mbola ataontsika hoe ratra mipetraka amin'ny fidy malagasy reny le vokatra reny ilay doublon tamin'ny fifidianana reny. Mipetraka ihany koa zany ny aiady ny hoe mbola afaka hiverina ihany koa fa ny mpitondra ankehitriny na eo ary nataontsika hoe mitsotsoroka be ny compte-n'jareo masom-bahoaka tsy maintsy hanao ny fomba rehetrarehetra halany azy amin'ny mandaha faharoa ry zareo. Dikan'izay zany tsy afaka hanaiky an'izay fotsiny koa ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana sy ny vahoaka malagasy. Dikan'izay afaka hiverina ny hoe raha mikiry biby ny mpitondra fanjakana iroso amin'ny fifidianana io tsy eloavana fifampiresahana dia izy izay hoe ambony be ny herintsika isina na hiverena ny korontana eto amin'ny firenena indray satria mampatsiahy Antokotrikafo fa ny crise politika teto amintsika dia mazana tao aorinana fifidianana foana na le hoe crise post-électorale. Mbola nanamafy hatrany moa ity sekretera jeneraly ny Antokotrikafo ity hafa ny fifidianana ny filoham-pokotany fa tsy ny fanendrena azy ireo no fototra voalohany isiny ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena ka izany no tokony atao vaindondra raha. Fanantsasa-manila ny malagasy izany hoe eo amin'ny 20 isanjato eo dia vehivavy avokoa eto Madagasikara. Ny vehivavy no tena mahita ny fitotongana ny fiainana ao an-tokantrano. Mbola fa raha samy fitondrana nisy teto Madagasikara ny firenena ny fitondrana Marc Ravalomanana hoe ny filohan'ny vehivavy tima eto Analamanga tamin'ity androany ity. Vonona ny andrainandraiky ny izy ireo manoloana ny fiainam-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny famerenana azy eo amin'ny fitondrana ihany no vahaolana tokana ho an'ny malagasy. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Raika amin'ny 20 isanjato ny vahoaka malagasy no tena sahirana eto amin'ny firenena koa ny tatitra farany izay navoaka ny banky iraisam-pirenena. Hita taratra izany manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana maro lafy, manampitrotraka izany ny fidangan'ny vidim-piainana izay tsy ahitany ny fanjakana vahaolana, mitombo isa isan'andro, ireo matory andalambe. Tsarona tanteraka ny fomba nitantana ny filoha Marc Ravalomanana ny firenena, hoy ny filohan'ny vehivavy tima Analamanga androany. Azo lazaina ho nilamina ny fiainana. Tsy nanahirana loatra ny nanao kajy ho an'ny fitsinjaram-bola tao an-tokantrano tamin'izany, hoy hatrany ny fanazavana. Resaka sosialim-bahoaka zany, resaka fidangan'ny vidim-piainana, izay ny tena marary anay vehivavy amin'izao. Dia ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampianarana ny ankizy zany ary ny fitsaboana. Ireo nefa tena nahatsiarovana amin'ny président daholo. Taona ny fifidianana ary taona ny asa ity 2024 ity. Tsy atao vava fotsiny zany fa tena rahina asa. Raha ampitso amin'ny folora maraina no iaraba ireo ray aman-dreny sady filoham-panorany Antokotoky Madagasikara ny vehivavy tima eto Analamanga. Ahatonga solo tena amin'izany ihany koa ny avy any amin'ny faritra. Fotoana izao
isin'ny firaisan-kina zany eo amin'ny vehivavy, izay vehivavy ny lohalarana amin'ny tolona rehetrarehetra izay atao. Dia ohatsika manongo izao ajanona izay zavatra tsy netinety tany aloha, fa firaisan-kina izao mbola président Ravalomanana izao ny tena hoe hiadivantsika izay hipetrahany eo amin'ny fitondrana indray. Ny avy any Ampongalava zany zao avy rapitsa, misy avy any Fianarantsoa Solitena, dia misy koa ny hafa fa mbola ho hitantsika eo zany rapitsa. Manentana ny vehivavy rehetra araka izany ny bureau vehivavy tima eto Analamanga Rampitso amin'ny folora eny faravohitra io. Tsy miova ny tarigetra dia ny famerenana indray ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Izy ihany hoy izy ireo no afaka hanovany zavatra iaina ny vahoaka malagasy amin'izao. Neke ny filan-kevitry minisitra Omaly ny fametram-pialana ny governoran'ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Fametram-pialana tsy fahita matetika izy ity ary tsy voarafitry ny Satamfe ny Banky Foiben'ny Madagasikara ihany koa. Inona marina ary no mety ho aterana izany. Mamaly izany fantaniana izany ity fanadadiana nataony Jessica Miray sy Toky Ramarola ity. Nanaitra ny fametram-pialan'ny governoran'ny Banky Foiben'ny Madagasikara na BFM. Tsy voafaritra ny Satamfe amin'ny BFM izany fametram-pialana izany. Araka ny andindalana fahavalo amin'ny dimapolo, raha misy tsy fahafahan'ny governora dia ny governora lefitra voalohany no mandray ny asa. Raha misy tsy fahafahan'ireo roa ireo kosa dia ny governora lefitra faharoa no mandray ny fitantanana. Nosoloana governora vaovao hafa mihitsy anefa i Henri Rabarjon ary voatendry governora vaovao i Evo Andriantina Andrianarvelo. Voatendry tao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omaly. Mampia ihany zava-misy toy izao raha ny fandikan'ny pahy toe-karena azy. Ny gouverneur hoe miala aloha dia tena zavatra hoe anisan'ny zavatra mila sady arahamaso akaiky ny mila tandremana tsara satria ny politique monétaire na ny hoe politique amin'ny resaka vola tena anisan'ny pilier ny économie amina firenena anankiray ary ny banque centrale manana didy sy andraikitra goavana amin'izay politique monétaire zay. Ka tena hoe anisan'ny hoe zavatra mavesa-janja zany hoe gouverneur miala zany indrindra fa ny statut en banque centrale le raha tany mametraka an'le atao hoe indépendance ny banque centrale dikan'izay normalement gouverneur tokony manapitra amin'ny mandahany fa matoy zany tsy manapitra amin'ny mandahany dia mety possible le resaka indépendance io zany mety lasa tsy mipetraka tsony ary zay dia zavatra mampiahiahy. Tsy mbola fahita tao anatin'ny tantaran'ny BFM izany governora mametram-pialana izany. Raha araka ny antony nomeny tamin'ny fametram-pialany dia noho ny antony ara-pahasalamana. Eo no mampametra-panontaniana hoe fahasalamana tokoa ve? Sa no ity fitotongana ny ariary isan'andro mita amin'ny dolara sy ny euro ity? Manany ampiakatra hatrany ny vidim-piainana ity fametram-pialana ity ho an'ny pahy toe-karena. Azadiny fa ny anisan'ny andraikitry ny Banque Foibe voalohany dia mijery amin'ny resaka inflation zany amin'ny resaka régulation any masse monétaire en circulation moa fiteny azy amin'ny teny vahiny mety azony daholo be any ihany zay fa amin'ny ankapobeny fotsiny zay hoe raha be loatra indray ny le vola midininy dia miteraka tsy nahady betsaka zay rehefa raha tsy maharaka an'izay ny aty amin'ny hoe ny famokarana tsy maharaka fa tsy mifanaraka amin'izay famokarana indrindra indray mitondra fisondrotany vidim-piainana. Fa tsy any amin'ny endettement tena problématique eto Madagasikara fa leo amin'ny fahaizana mihitsy mampiasa an'le vola. Ohatrany hoe raha hoe olona anamboatra latabatra zao tsika ka ny eo lehibe an'le orinasa manamboatra latabatra tsy mahay manamboatra latabatra dia na omenao 4 milliards na 4 milliards io olona io dia tsy havita latabatra mihitsy. Zany hoe ny aty amintsika tsy any amin'le hoe niveau d'endettement tena problème loatra fa tena hoe ny fahaizantsika malagasy mihitsy mamokatra. Ka amiko mila mazava ho azy fa mila réforme ny etantsika, mila mamokatra tsika. Ny anahy aloha ny réforme structurelle hitako voalohany dia ny décentralisation. Satria hitako hoe tena lasa misy miteraka blocage be amin'ny resaka fampandroana eto Madagasikara le centralisation de pouvoir be loatra eto Antananarivo. Tsara ny mampahafantatra fa ny 9 novambra 2024 no nandray ny fitantanana amin'ny BFM Henri Rabarjon. Izany hoe tokony mbola amita hatramin'ny 9 novambra 2024 raha mamita ny fiam-pitompiasany 5 taona.
mbola afaka manohitra amin'ny taona 2024 ihany koa fa mbola afaka manavany mandat indray mandeha indray. Vavao teo karena ny fampianana ny hetralaina amin'ny akora miditra eto an-toerana fampitaovana ireo mpandraharaha malagasy ireo no vahaolana tokony tanterahana raha te hanome lanja sy hampandeha ny asa tanana vita malagasy isika. Io nambaran'ny mpay teo karena Falery Ramakavelo tamin'ity androany ity farany izay mahatsapa afapotika ireo mpandraharaha malagasy noho ny firoboroboan'ny entana avy any ivelany eto amintsika. Mialy Raronombana sy Mateo Prince. Tsy misy izay tsy mahatsapa ny rehetra fa mitobaka eny an-tsena eny. Efa taonany maro ny entana farana avy any ivelany, indrindra fa ireo entana vita sinoa. Namora simba sy dia mateza loatra azy ny ankamaroan'izy ireny, be mpividy satria jifaina amin'ny sarany mora. Avokatra izany, tsy mandeha ny tsenan'ireo mpandraharaha malagasy eto an-toerana, noho ireo entana vita eto amintsika, jifaina amin'ny vidiny lafo. Anton'izany ny fahalafosan'ny traloha amin'ny ladoandy amin'ny fanafarana ireo akora sasany ampiasaina, fa eo ihany koa ny tsy fahampim-pitaovana ahafahana manangana zavatra maro ao anatin'ny fotoana fohy. Raha hividy poketra vita sinoa iray ohatra, iray alina ariary na 5,000 sy iray alina ariary dia efa mahazo ireny tsara endrika ivelany ireny, raha toka manodidina ny 7 alina ariary farafahakeliny vao mahazo poketra tsara kalitao havita eto an-toerana. Mihevitra avy hatrany ireo mpividy manoloana izany hakapotika ny fandrarana eto an-toerana. Raha te hitsinjo ireo mpandraharaha malagasy, tokony atao vaindondra raha ny fampianana ny hetra alaina amin'ireo akora miditra eto an-toerana izay ampiasain'ireo mpandraharaha malagasy. Eo ihany koa ny fampitaovana azy ireo. Tsapa tokotrany fa hoe le entana ny ivelany indrindra fa avy any Chine mora be dia manapotika ny mpandraharaha malagasy izy dia ahafahantsika hoe mba mamicrée asa zany dia ahafahantsika hoe manohana ny mpandraharaha malagasy dia maro vahaolana afaka apetraka. Ny anisany aloha dia ny formation aloha ny zava-dehibe satria ny olona rehefa hividy zavatra izy tsy maintsy mba zavatra qualité dia mila formena zany olona no zavatra qualité. Faharoa mila machine matetika ny raha ohatra ianao ka ohatrany hoe manao akanjo zao dia raha manana machine ianao mety mavita akanjo 10 anatin'ny ray andro raha tsy manana le machine ianao mety 3 andro vao vitanao le akanjo. Dia nefa n'izay le machine izay mila fanohanana avy amin'ny banky dia eo koa zany tokony hoe misy banque spécialisée mihitsy eto amintsika manohana an'ireo tompona orinasa mba ahafahany vidy le machine satria le machine iny ange le vidin'le entana ihany avy eo no amerenana tsikelikely le anany banque. Dia fahatelo amin'izay rehefa sady vitanao miproduira tsara sady betsaka ohatran'ny sinoa dia mila ny atao an'le hoe protection douanière. Mila le akora eto amintsika zany rehefa miditra eto tokony atao ambany be ny droit de douane sy ny taxany. Fa raha zavatra efa produit fini avy any ivelany hoe ohatrany hoe akanjo efa vita avy any Chine ohatrany dia ireny asiana droit de douane ambonimbony dia amin'izay rehefa miditra eto le entana dia mba lafolafo noho ny antsika eto Madagasikara dia afaka compétitif kokoa zany le produit gasy. Satria sarotra ho antsika aloha no compétitif noho sinoa satria ny anazy ange ny client ny eran-tany ka ny olona anankiray ny anazy orinasa anankiray mety manao hoe 1 million de chemise ny antsika ny orinasa iray mety hoe 1000 chemise fotsiny ohatra par mois. Dia noho le atao hoe économie d'échelle satria zareo mavita be dia be dia vita ny manao ny anazy mora kokoa. Dia ahafahantsika hoe mandresy an'le prix an'zareo zany dia izay ny azo atao hoe ahafahana miassurer an'le qualité aloha zany dia mila formation sy mila machine n'aiza na secteur iny na secteur iny dia ny fahatelo mila le barrière douanière zany ahafahantsika miprotéger ny économie antsika. Anisan'ireo mpivarotra mitaraina vokatra ny tsy fisian'ny tsena ireo mpivarotra ara malagasy etsy Ambohitrimanjaka. Saika ireo vahiny tonga sy mandalo eto Madagasikara no manjifa ireo entana toy ny poketra sy ny kojakoja vita malagasy raha toka manontany sy miserana fotsiny ihany ireo teratany malagasy. Etaentan'izy ireo anefa ny mba hanomezana lanja ireo entana vita eto an-toerana. Fa mampiteny moana ny fampitehan'ny lalam-pirenena fahenina iny amin'izao fotoana izao mikaikaiky ny mpampiasa ny lalana ary efa ila tsy afaky ny fiara kely intsony kanefa dia lalam-pirenena maro ny vokatra tsy ateraka izany fa indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena amin'ny faritra avaratra nosiny. Anjavandriamahefa sy Njakara Kotomalala. Lalam-pirenena fahenina manomboka eo Ambondromamy mampitoy any Antsiranana ity hitantsika amin'ny sary ity. Potika tanteraka ny lalana, lavaka, fotaka ary manotritra noho ireny any ambanivohitra be lavitra andrina ireny kanefa dia lalam-pirenena mirefy 5 sy 700 kilometatra be izao no resaina.
tena gidrika be le lalana, tena manimba ny tômôbily, godra tsy godra, mifiririkitry mandra-pahavegna any Ambanja. Nareo zao avaiza dia makaiza? Avy Antsohihy mandeha Ambanja. Atao ady firy amin'ny lalana? Izy teto amin'ny lalana tsara 4 heures de temps, 5 heures de temps. Izy io fa 10 heures de temps raha vao malaky. Tena tokony mbo anirika zay mbo agnamboatra ny lalana hoe satria matentiko marina zay gazoaly. Ary tsy hiasa andro sara io tena raha vady amanjanaka. Efa naharitra ho volo ty lalana rasy ty tsisy nanamboatra mihitsy. Efa naharitra eo amin'ny 5 taona kely naratra. Tsisy mpanamboatra. Nampagno entretien aza tsisy. Tsy ny mpampiasa lalana ihany no mikakaiky amin'izao faratsin-dalana miompam-panahy izao. Mietraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro ndreo mponina manamorona iny lalam-pirenena iny ny zava-misy. Tsy mivoaka ny vokatra ary miitsoka manaraka izay ihany koa ny vola miditra sy ny toe-kareny ny sambatan'olona. Nandritry ny elan'ny filoha Marc Ravalomanana teo amin'ny toerana dia tsisy zavatra milamina mihitsy aminay ity. Indrindra io lalana io. Teo taloha zany avety mandeha Ambanja alainy adiny iray zao izy magnanatiny 12 ora zay vao tonga any Ambanja. Tsisy fanamboarany hatramin'izay. Marary zao any Antsohihy dia indraindray hoentina any amin'ny kilinika any Ambanja, indraindray raha sanatria maty an-dalana mihitsy satria noho ny ratsin-dalana dia sy tafahoatra loatra. Vokatra zany le famahana vokatra amin'ny resaka lalana zany eto moa misy ranomasina dia misy tomobile dia ohatran'ny tomobile zany fa tsy tenaina intsony fa mbola ranomasina zany no mbola afaka mamahana vokatra kisendrasendra miankina amin'ny toetrandro koa amin'ny fahavaratra. Anisan'ireo lalam-pirenena tsara indrindra ny RN6 izay namboariny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny vanim-potoana nitondrany ny firenena. Vao nisy anefa ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010. Tsy nisy fikojakojana intsony ity lalana ity ary izao hitantsika izao fa tena potika tanteraka. Ny teleferika sy ny autoroute mbola ny ankibon'ny omby no mahamaika izao fitondrana izao, kanefa ny fahoriana mahazo ny vahoaka ankehitriny mody hitsinta. Ratsaivina ny lokaloky ery izao fitondrana izao tamin'ny taona 2022 tanoany fa ho amboarina ity lalana ity ary nolazaina fa efa mandeha ny fanarenana izany. Izao anefa ny zava-misy kobakambava ny betsaka. Andrasana ho tapaka tanteraka ngamba ity lalana ity avao hikoropaka amin'ny vahaolana kitaitaitra toy ny mahazatra indray izao fitondrana izao. Vavao ny fahasalamana dia malaza amin'izao fotoana izao ny fisiana areti-koditra hafahafa antsoina hoe la gale des gens propres izay mety ahazo ireo olona tsy ankanavaka mihitsy izany areti-koditra izany. Nanambara moa ny mpitsabo iray fa aretina azo avy amin'ny alalan'ny bibikely ity aretina ity ary dia mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana ara-batana izany. Azo tsaboana tsara tahaka ny aretina rehetra nefa izany. Miala rarinombana sy Mathieu Prince.
miofakofaka mangidihidy misy mivontovonto mibotsin-drano ary misy fotoana mamoronana tahaka ireo voatanisa ireo matetika no fomba fisehoany ilay aretina antsoina hoe lagal des gens propres izay mahazo ny olona tsy ankanavaka ka tafiditra ao anatin'izany ireo zaza sy ny ankizy. Aretina azo avy amin'ny bibikely izy ity ary ny fidinan'ny hery fiarovana no mampahazo vahana azy. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoan'ny hoditra na amin'ny alalan'ny fitafiana ity lagaly ity araka ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Io fifampikasoan'io matetika no mampiparitaka ity aretin'ny hoditra ity ary raha ny fanazavany. Lagaly na hoe lagaly moa zany navatara be sy maro azy lagaly. Misy io avy amina parasite ohatran'ny hoe bibikely zany le izy. Ny ankizy moa tena anisan'ny vao matetika ny zazambola kely mihitsy koa ara. Dia ny tena matetika toerany aty amin'ny tanana dia mety vokoa ny tongotra. Raha ho an'ny vehivavy dia mety vokoa ny hatramin'ny nono, teo am-pananana koa mety voana ny lana amin'ny vavy. Amin'ny ankapobeny zany ny eo amin'ny tarehy sy ny lamosina ihany no tsoan'ilay izy. Kelikely ny hery fiarovan'ilay olona na somary tsy dia lavirary zany eo amin'ilay fahadiovana. Mangididy zay izy io dia tsy mipopodrano zay izy mirava mipetaka aloha zany lagaly amin'ny voalohany dia tsy dia mbola mangididy izy. Fa rehefa amin'ny herinandro vitsivitsy eo manomboka miasa indray koa ny hery fiarovan'ny vatana miady amin'ilay izy dia manomboka ilay mitsiraniko izy dia eo amin'izay ilay manomboka mangididy. Raha ny zaza madinika ny voa matetika dia ilay mibotsimbotsina menamena popodrano io sady mangididy koa mazava ho azy zany fa mety ohatrizay koa ny fisehoany na ny olon-dehibe ary. Ny fomba fifindral'ilay zany dia ny fifampikasoana amin'ny vantana mihitsy ilay hoditra samy hoditra amin'ilay olona voana dia ny tsiranodraniko iny mandeha amin'iny ilay parasite dia mifindra amin'ny olona anankiray izay mifampikasoka amin'ilay olona marary zany. Mety mamindra azy ihany ny fitafiana ohatra ny fitafian'ilay olona voan'ilay aretina fa somary kelikely izay fifindran'izay satria tsy dia afaka mipetraka amina fotoana maritra amin'ny fitafiana ilay aretina fa ilay mifindra mifampikasoka vatana ny tena ifindrana. Amin'ny voalohany izy mety tsy mampanafy fa rehefa mitatra izy lasa misy manonotra amin'ny fery zany lasa misy bakteria na raha roatra mampanonotra an'ilay galina dia lasa feninana dia mety mitarika fanaviana izy amin'izay fotoan'izay. Ankoatran'ny tsy fifampikasoana ara-batana tokony homen-danja voalohany ny resaka fahadiovana fadiana ihany koa ny fanaovana dokotera-tena mba tsy hampitatra ny aretina. Mila mandro isan'andro satria misy ny olona moa indray isan-kerinandro vao mandro misy ary isam-bolana mba hamono an'ilay parasite. Dia ho an'ny efa tratrany koa moa zany dia mila mamonjy dokotera satria misy fanafody afaka atao amonona an'izay lagaly izay. Samy aretina mpahazo ny hoditra na ny lagaly na ny tandimerina matetika izy ireo dia afangaron'ny olona. Nanambara kosa nefa ity mpitsabo ity fa aretina samy hafa mihitsy ireo na samy misy eo amin'ny alalan'ny hidihidy sy ny botambotana aza. Ny mahasamy hafa azy ny lagaly azo avy amin'ny bibikely raha toa ka mivoaka noho ny tsy fahazakana zavatra iray toy ny hazan-dranomasina na ny akora mipetaka amin'ny vatana izay tsy zakan'ny hoditra ny tandimerina na ilay antsoina amin'ny teny vahiny ihany koa hoe alergia. Amararantsika ny vaovao amin'ity hariva ity dia totoso androany ny fanomezam-boninahitra farany ny papa teo aloha Benoît faha 20, ny papa François no nitarika ny lamesa tao amin'ny bazilika ny Saint-Pierre tany Rome manona ny mpino anarivony. Ravirazafi mahena sy tahirinaina ranariny. Vata-tsotra vita tamin'ny hazo no nasiana ny vata mangatsiaka ny Joseph Ratzinger. Napetraka teo amboniny ny boky mirakitra ny evanjely ary natao manoloana ny altara izany rehetra izany. Toerana izay nanomezam-boninahitra farany ihany koa ny papa Joany Paoly faharoa tamin'ny taona 2010. Anarivony ireo mpino katolika no tonga nanome voninahitra farany ity papa teo aloha ity nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny androany. Ao am-bazilika ihany no alevina ny papa Benoît XVI, toerana izay nametrahana ny papa Joany Paoly faharoa hatramin'ny taona 2012. Tsivina fa ny sabotsy maraina teo no nodimandry ny papa Benoît XVI. Na alatsinainy ihany no nalefa tao Vatican no fomangatsikany. Izy izay nametra-pialana tsy ho papa ny taona 2012 rehefa nytany izany andraikitra izany nandritra ny 7 taona. Resaka nandeha makasika amin'ny fisiana fanararaotana ara-nofo tamin'ny ankizy no nanenjehany ity farany ary nefaratra amin'ny fametra-pialany. Ny taona 1796 no teraka Joseph Ratzinger ary nampianatra teolojia nandritra ny 15 taona tany Allemagne mialohany nanendrena azy ho archevêque any Munich.
dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny famparahalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany atra farany hataka ny mahazatra dia ampahafantarika ianao sady ampatsahivoko fa ny fandarana ahoana marina raha ny fandarana global news izay no arahinao aorin'izay fotoana ny famparahalam-bavao izay aorin'izay kosa ny ronoana tsara indray miseho fa mitondra lohateny hoe croisière dans la jungle ny sampana famparahalam-bavao dia misaotra anao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko